Mpianatra miisa 723 no tsy afaka nandeha an-tsekoly nandritra ny herinandro izay, araka ny taritra nataony teo anivon'ny Bureau nasionaly misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandindin-doza na BNGRC. Maro ireo sekoly nahitana fahasimbana, teo ihany koa ireo potika tanteraka ary tao ihany koa ireo niala tafo taoriany fa nalovany rivo-doza Batsiray. Tsy maintsy arenina aingana ireny sekoly ireny ahafahan'ireo ankizy ireo miverina an-tsekoly farak'izay aingana araka ny baiko ny filoham-pirenena. Apetraka ny brigade d'intervention izay andraikitra ny asa fanerenana ireo sekoly simba araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra ao Malalakamisy. Isy ihany koa ny fametrahana voamiera manokana isahana ny fanaraha-maso sy ny fampandehanana ny asa. Dingana roa no hanantanterahana ny asa ka voalohany amin'izany ny fanamboarana ny tafon'ireo sekoly izay hatratra eo amin'ny tafo miisa 284 izany ary ny faharoa dia ny fandrakofana trano maherin'ny 2,000. Vary 480 taona no tonga ho nosy varika Androany Zoma alina na farafahatarany Rapitso Sabotsy, vary nalefa ny fitondram-panjakana nampiana ny mponina any amin'ny faritriny. Avy any Manoro no niala ny sambo nitondra ireo fanampiana ireo ka niazo ny tanàna ny nosy varika avy hatrany. Araka ny fanazavan'ny filoham-pirenena dia natao hanampiana ireo traboana ho nosy varika ity vary ity. 4 amin'ny herinandro no niandry izany fanampiana izany ireo mponina saingy tsy nisy lalana na ahafahana tonga tany an-toerana. Nanazava ihany koa ny filoham-pirenena fa tsy afaka niazo ny nosy varika noho ny fahasarotan'ny lalana. Nanambara ihany koa ny ministera ny fiarovam-pirenena izay nandraikitra ny fitondrana ireo fanampiana ireo tany nosy varika fa efa misy miaramila mihoatra ny 20 naparitaka ao amin'ny tanàna ny nosy varika mba hanampiana amin'ny fizarana ireo fanampiana ireo. Mitombo hatrany ny isan'ireo olona namony ainy vokatry ny fandalovany rivo-doza Batsiray teto Madagasikara. Tafakatra 20 ny isan'izy ireo, raha toa ka 1 izany no Malalakamisy. Ny distrika ny Kongo ihany no niaran'ny vonabe indrindra satria ny 720 amin'ireo namony ainy dia avy ao amin'ny distrika io avokoa. Miisa 7,404 ireo olona trabona manerana ny nosy araka ny vaovao farany voaray avy amin'ny Bureau nasionaly misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandindin-doza na ny BNGRC tokony ho tamin'ny 3 ora sasany teo. Ny 7,504 amin'ireo dia nafindra toerana avokoa ary naparitaka eny anivony ireo toerana fandraisana trabona 700 manerana ny nosy. Miisa 3,907 ny trano simba ka ny 9,303 amin'ireo dia simba tanteraka raha toa ka dibo-drano ny 7,707 amin'ireo.